asa tanana malagasy tsy afaka mamaly ny filan'ny bizantany noho ny tsy fisiany akora fototra. Sefy fokotany tsy maintsy tendrena mandra-pitonga ny fokoanan-doham-pirenena hoy ny ministry ny ati-tany. Dinikasava Ranandoseny andinihana ny fanavaozana ny lalàna mifehy ny fifidianana eto Madagasikara. Alakamisy 7 Mena 2024 faltafaraka amin'ny andro eto kilasy tomboavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao aterina ny araba ary manasana mampanajana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany tsy asoloana ny mpikambana iray eo nivon'ny HCC raha tsy misy fahabanga-toerana mazava toy ny fametraha-pialana fahafatesana na tsy fahafahana miasa vao marina ara-panjakana ho ny solombavam-bahoaka Rajerson Antoine mikendry roso ao anatin'ny tsy fanaran-dalàna zany anefa ny anteny miram-pirenena amin'ny fikasana n'olon'ireo mpikambana izay mbola tsy lany mandat eo nivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana hoy ny fanamafisany eo amin'ny fandraisam-peo ny Germaine Menjanary sary sy rindran-tsary ny mbola avatsara. Noho ny amboletra alzao ny lalam-pandrenana isan'ny olana ka mahatonga ny androm-panjakana tsy natokisam-bahoaka nandritra ny fitondrana teo aloha ny fihetsika toy izao kanefa tao inina averina amin'izao fotoana hoy ny solombavam-bahoaka Rajerson Antoine raha naneho hevitra mikasika ny fikasana fanoloana ireo solon-tenany anteny miram-pirenena eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana tsy nisy hatreto ny fanamarinana ara-dalàna momba ny fahabangan-toerana ny fankatoavan'ny filohan'ny repoblika ary ny famoahana didim-panjakana manamarina izany alohan'ny anatanterahana fifidianana mpisolo-toerana izay kasainy anteny miram-pirenena ao atao raha ny fanazavana ihany. Izao fihetsika ataon'ny androm-panjakana anteny miram-pirenena izao manolo an'ilay mpikambana ao anivon'ny HCC dia tena fahotana mafaty ary tena manozongozona fiandrianam-pirenena manozongozona tanteraka an'ilay ataontsika hoe fanajana fototra ny lalam-panorenana satria ileo solon-tenan'ny HCC ireo ne zavatra tena hoe manda irrevocable ireo impératif ireo tsy tokony kitikitihana tsony ataontsika hoe inamovible ireo mandritra ny fotoana rehetra izay hijanonany eo fa tsy hoe rehefa misolo ny député na misolo ny ary amin'ny fitsarana ve zany dia andeha han'olony azy na misolo ny filoham-pirenena dia andeha han'olony azy tsy azo atao zany raha ny député afaka manala mpiambana ao amin'ny HCC dia izy indray zany ny aro ny fanajana ny lalam-panorenana atravatra mbola mampime ihany koa le izy satria ataoko hoe amboletra fotsiny vita zany ny fifidianana androany dia alefa izy io ho alefany amin'ny HCC indray. Manohitra tanteraka ny fanoloana azy ireo solon-tenany anteny miram-pirenena eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana raha nanao fanambarana fanerena ara-panjakana na coup de force institutionnel no amaritan'ny William Noelson sy nandrasana Georges Merlin Nasolo ny fizotry ny raharaha amin'izao fotoan'izao etsekilany dia nilaza ny solombavam-bahoaka Rajerson Antoine fa tokony efa ela no nyrosona ny fifidianana ireo filoha-mbomiera eo anivon'ny anteny miram-pirenena. Mahiry mara daholo ny ao ary saika manana dossier daholo ireo solombavam-bahoaka tafapetraka ao ireo ataoko hoe andriny akina ny fanjakana teo aloha zany ireo hoentina andrindrana ny zavatra rehetrarehetra dia mbola neta le fanavozana atao ihany le izy ankehitriny roso ao anatin'ilay fifidianana fahitako anazy tsy tena firosona ao anatin'izay fifidianana izay fa fandrakofana fotsiny an'ilay ifidianana an'ilay anolonan'ny mpikambana solon-tenan'ny anteny miram-pirenena eo anivon'ny HCC ny antsofohana an'io ao maskarady zany raha zay ny azy ilazana anazy fa tsy dia tena any amin'ny fanoloana an'ireo. Nahembotra tamin'ny 4 ariva teo moa ny firosony ireo solombavam-bahoaka tamin'ny fifidianana izay andrafitra ny filoha-mbomiera araka ny toromarika azony ireo solombavam-bahoaka raha ny fantatra dia vao tamin'ny 9 sy sasany ariva teo vao nanomboka izany ka andrasana araka izany ny vaovao ofisialy avy eny amin'ny ity lapany fahefana mpanao lalàna ity. Eo amin'izay vaovaon'ny politika izay ihany niteraka fanokefitra maro ho an'ireo mpanara-baovao sy ny olom-pirenena hatrany anaty tambazotra an-tserasera ny teny filohan'ny anteny miram-pirenena tany Mahajanga ny farany herinandro teo. Tamin'izany no nilazana ity filohana androm-panjakana ity fa tokony atsahatra ny fanenjehana ireo teratany vahiny toy ny karana tonga eto Madagasikara satria malagasy izy ireo. Tsy andraikitry ny fanjakana no miaro ireo mpanao tsindry azo lena hoy kosa ny mpandraraha malagasy Dany Rakotson. Tatbavao Germaine Menjanary sy mbola avatsaratra. Tsy maintsy ahitana mpandraraha mpampiasa vola ny firenena rehetra, ivon'ny fanodinana ny toe-karena ny fisian'ireo mpampiasa vola ireo, indrindra
ho an'ny tany mbola andalam-pandrosoana toa ny Madagasikara. Tokony avahana tsara kosa nefa ny atao hoe fanenjehana azy ireny, hoy ny mpandraharaha Dany Rakotoson. Mila mazava ny hoe manenjika sy ny hoe mampiatra lalàna raha ny faneho-kevitra. Raha ohatra izy ka tsy manaraka ny lalàna eto amin'ny firenena dia andraikitra ny fitondram-panjakana mihitsy no manenjika anazy. Fa raha isika vahoaka ny fanenjika eto hoe ito ny lokony karana na ito ny sinono enjehana, diso tanteraka izay. Satria tadidio tsara fa hitanareo tsara samy malaza mahafantatra tsika hoe ny mpaminany tsy masina tanina, olona mpifindra ravinahitra ireny. Fa reny olona mifindra ravinahitra ireny matetika ny tena mpandraharaha mahay. Satria tadidio fa tsy moramora izany mandraharaha amina toerana tsy fantatrao izany, tsy niainanao akory be da be ny moa zany hoe ny sakana rehetrarehetra mahazo aminy, na ny resaka ny lokony fotsiny zany na fomba fiteniny zany ary raha vao mahita anazy moa ny olona io na ny ivelany ara vao mahita mihitsy hoe olon-kafa tsy mitovy loko aminy dia ny anambaka ihany mamaky an'zareo, ary zany tsy valabla tsara mihitsy eto Madagasikara. Ka le fomba fandraisana no mila mahay tsara tsika, satria zareo reny dia araka ny tena hoe mpandraharaha mamorona asa, mandraharaha amin'ny toerana izy ary mitondra valeur ajoutée mandoetra. Ka amiko le fanenjehana tokony atao mazava tsara hoe rehefa misy kosa ny mpandraharaha vahiny ka tsy manaraka ny lalàna eto toerana na manao tsinitsinina ny malagasy dia andraikitra ny fitondram-panjakana mihitsy manenjika azy. Matetika noho ny zava-misy miantra eny anivon'ny fiarahamonina malagasy no miteraka olana ho an'ireo mpampiasa vola. Ohatra amin'izany ny resaka fibodona tany sy ny fitanilana ara-pitsarana. Betsaka amin'ny vahoaka malagasy no mahatsapa fa toa zara lasa ankilabao manoloana ireo teratany vahiny ka mahatonga ny fahasorenana. Ny zavatra misy dia tadidio tsara fa eo foana le fitondram-panjakana eto amintsika tsy mipetraka amin'ny rôle régalien de l'État anazy. Zany hoe ny tsara ny zavatra tsy mety dia manasa azy. Betsaka amin'izy ireo no mandray kolokolo ka tadidio fa matoa ianao araka ny teneniko teo hoe matoa anao mpandraharaha avy any ivelany tonga eto Madagasikara manambola ianao zay. Dia eo ny fananarotan'ny akabe ny sasany amin'ireo izay fanana ny vola zay anaovana an'ilay kolokolo. Dia rehefa mivoaka izy rehefa avy eo dia midingidrambo dia tadidio fa karana anankiroa telo na vahiny anankiroa telo no manao ny ataony dia ohatrany hoe vahiny rehetrarehetra no voasokety. Tsorona aminareo fa ny vahiny tena manara-dalàna mbola betsaka lavitra no reny anarana tonontononina mety 7-8. Kanefa nefa misy karana vahiny miasa eto fa ho amanjato ny maromaro ho amanarivony ary. Fa eo amin'le resaka gestion de communication le fanjakana koa tsy manasa azy an'le misy le voakolokolo dia tsy manasa azy an'le olona 7 fotsiny. Ka rehefa le olona 7 no mavita mitabataba dia le olona 100 tsy nanao no lasa io ohatra ny fomba fiteny hoe olona ray mpangalatra koa dia alasora ray manontolo lazandrareo fa mangalatra koa dia ohatran'izay io. Tsy mazava amin'ny maro ny tena tiany filohan'ny anteny miram-pirenena no lazaina hoy ity mpandraharaha malagasy sady mpanaraka raharam-pirenena ity ka tsy mahagaga raha miteraka resabe. Ireo vahiny mpandraharaha voatonontonona matetika ve no arovana tao anatin'ilay filazana sa ireo mpandraharaha rehetra hoy izy nametra-panontaniana. Tsy andraikitry ny fanjakana nefa no miaro izay mpanao tsindry azo lena ny vahoaka malagasy na mampiasa vola eto aza fa ny famaizana izany no endriky ny tany-tandalàna ary tokony atao hoy hatrany ny faneho-kevitra. Mahakasika ny fiainam-pirenena ho tendrena mialoha ny fanapahan-kevitra vaovao ho raisina mandritra ny fikonan-doham-pirenena ireo sefokotany raha ny fanamafisana nataony ministry ny atitany androany. Aorian'ny ny fikonan-doha no amaritana ny sady feny fokotany ka ny chef distrika sy ny prefektora izay solitena mpanjakana no anendry azy ireo aloha mandra-piandry raha ny fanamafisana. Mametraka mazava kosa nefa ny olo-pirenena fa tsy misy afa-tsy ny fividianana ihany no azona antoka sy ny fampandrosoana eny fotony. Ankoatra so amin'ny fanendrena délégation manokana na PDS eny amin'ireo commune efa namoahany fitsarana didy fabaka toerana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana raha ny fanamafisana eo amin'ny sary ny artanjona. Nanamafy ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana androany fa ny fikonan-doham-pirenena no amaritra ny tena rafitra hitondrana ny firenena ka tafiditra anatin'izany ny fokotany sy ny fividianana mahakasika azy. Tsy maintsy tendrena mialoha nefa ny sefo-pokotany raha ny fanamafisany ka ny solitena mpanjakana no anatanteraka izany. Ny resaka fokotany any amin'ny fikonan-doham-pirenena zany tsika vao tena maritra hita hoe inona ny tena rafitra isy eto amin'ny firenena. Na ny ety anivon'ireo androm-panjakana isy ety amin'ny fanjakana foibe na ireo rafitra izay isy zany
any amin'ny lafitany rehetrarehetrany dia ny mahakasika ny ataontsika hoe ny statut amin'ny fokotany zany a mbola tazomina ve mifokotany a sa tsy ho tazomina inona ny asolo azy raha tsy ho tazomina fokonan-doam-pirenena no anapaka an'izay fa mandra-pahatonga an'izay dia izay no natonga ny fitondram-panjakana nandray ny didim-panjakana mahakasika ny hoe hotendrena aloha ny lehibe ny fokotany a mandra-pahatonga an'izay hoe inona marina ny rafitra maharitra zany a isy eny anivon'ireny fokotany reny a raha ohatra ka mbola isy moa izy a na rafitra hafa zany ny itsangana eo tamin'ny 7 ny didim-panjakana mikasika ny lehibe ny fokotany dia hoe fidina dia gambatsika nandritry ny fotoana maharitra tsisy fifidianana tamin'ny fokotany maritra eto amin'ny nosy 7 dia tsy nisy fifidianana mihitsy fa matetika ny tendrena ny akabiazana nisy tany amin'ny toerana vitsivitsy a nanao fifidianana ihany fa dia ny tendrena ny akabiazana dia nefa tao anatin'ilay didim-panjakana dia milaza fa assemblée générale ny fifidianana ny fokotany nanomboka tamin'ny 7 nakaty dia tsy nanao fifidianana ny akamarony ka fitondram-panjakana dia nanapa-kevitra hoe alao tendrena aloha le izy a mandra-panapaky ny fitoenan-doam-pirenena zany hoe inona no statut marina ny fokotany a antsika zany mahita ny hoe rafitra maharitra zany hoe inona marina ny teny hitantanana azy fa mandra-pahatonga an'izay dia ho tendrena izy a misy olo tena mpanjakana no manendry azy a misy olo tena mpanjakana no manendry azy zany tsy manakana ny fifampidiniana amin'ny sehatra samihafa nefa ny fanendrena ataony distrika na ny préfectura ny se fokotany amin'izao ho ny fanamafisana fandrakana kosa nefa dia nizay manokana dia nanome toromarika hoe tsy manakana zany ny fifampidiniana sy mifampiresahana amin'ny rehetrarehetra na antoko politika io na olom-boafidy io na ray aman-dreny ara-panahy io na ray aman-dreny ara-drazana io na ponina io tsy manakana ny fampiresahana zany a izay fanendrena ho ataony lehibe ny distrika na ho ataon'ny préfet zay manao itra ny fanapa-kevitry ny fanjakana nefa ny olo-pirenena eny fotony izay mitaky ny siny ny fifidianana izay ho solotena pokon'olona sy tantana ny fokotany mety amerina ny korontana sy ny savorivory toy ny teo aloha indray ho izy ireo ny fanapa-kevitra tahaka izao izay tsy niainga tamin'ny atahita-mbahoaka akory mana ihany koa ny mponina fa sarotra ny sina fampandrosoana ny fotony raha se fokotany tendrena no apetraka satria tsy hanao afa-tsy izay ny asa an'izay mibaiko azy fa tsy ambaly ny filany ny fotony meo fidina le izy satria izy no mahita ny programme ety fotony ny olona zao mahafantatra ny hoe ety mitokotokony ohatry ety amin'ny fokotany faritra misy anazy dia ohatrohatran'izay hoe tokotokony alala zay faritra ny manodidina anazy fa tsy ilay olona mandalo hoe mandalo dia miserana na hoe manao fitoerana tsy haiko hoe manao finenana firy fa ilay tonga dia olona hita hoe eto ifotony zany hoe ty mety idy amin'ny fokotany zay zany tena tokony ho izy zay zany tena tsara fidina le zay fokotany mba izy zany mba hitan'ny vahoaka hoe mety mba hoe le safidin'le vahoaka hoe ty ny olona tokony hitantana ny fokotany le tenjeny izy zany ohatrany hoe le mpitonja ihany mibaiko an'izay tiany ataony hoe tendrena mifinisea fokotany raha amina aloha zao dia raha ny fieritriretako manokana dia tsy tokony tendrena ntsony satria zany nefa nanasorana ny fitondrana teo aloha raha fototra tena hoe notena nanasoran'ny olona ny fitondrana teo zany dia resaka le fanendry tendrena rehetrarehetra ireo dia raha amina dia tokony hoe atao fifidianana dia nefa koa na atao fifidianana raha tokony hoe atao amin'ny ampamalinana tsara zany mba hisin'ny hoe mangarahara tsara tendrena dia tendritendrena fotsiny fa ny fidiana dia ny vahoaka mihitsy mametraka azy eo amin'le fitondrany zay zany ny feoan'ny maro anisa no mipioty zany tao anatin'ny herinandro izao nanao toivakana ny fanoloana se fokotany tamin'ny faritra maro teto andreny vohitra ka saika anahitana korontana ny ankamarony misy amin'ireo se fokotany ho tendrena mantsy no tsy ponina amin'ilay tanàna ny endrena azy akory ka tsy mahafantatra ny zava-misy any ny ponina ady toeriny fokon'olona zany ny se fokotany no solotena ny vahoaka ny fotony ka namafisana izy ireo fa tokony izay olona tiany vahoaka sy atokisan'ny maro no apetraka se fokotany amin'ny alalan'ny fifidianana madio ankoatra ny fanendrena se fokotany iroso amin'ny fanendrena délégationna manokana na PDS eny amin'ireo komina efa namohan'ny fitsarana didy fa bagatoerana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana raha ny fanamafisana
Mifandraiky amin'izay vaovao izay misaraka ambiny folo ireo loha hevitra hodiniena sy andraisan'ireo mpisehatra rehetra amin'ny fifidianana anjara mandritra ny fokonan-doha Savaranando ataon'ny Voamera Malotena misana ny fifidianana na ny seni eny amin'ny CCI ato amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'izany ny fanamboarana ny lisitry ny mpifidy hatramin'ny famoahana ny vokatra ofisialy. Aritra 3 andro ity fokonan-doha ity izay farana ny sabotsy 30 Mey ho avy izao. Ny fekevitra azo mandritra atelo kosa no entina ny fokonan-doha nasionaly izay anomboka amin'ny 3 volana Jona ho avy izao. Narcisse Karazafy, Mathieu Prince no mitaditra antsika ny antsiprimo avao. Isan'ireo tanjona nandritra ny dinika Savaranando tanterahany Voamera Malotena misana ny fifidianana ny fanaovana ampamoaka n'ireo olam-pifidianana rehetra nisy teto Madagasikara hatramin'ny Repoblika voalohany hatramin'ny androany. Orasina avokoa ireo sosikevitra avy amin'ireo mpandray anjara rehetra ka entina mandritra ny fokonan-doha am-pirenena izay anomboka ny 3 Jona 2024 avy izao raha ny fanazavana nomeny Floan'ny Seni. Nao avokoa araka ny voalazako teo ireo dingana rehetra ao anatin'ny zotra-pifidianana. Voaresaka ao ny mahakasika an'izay voalazanao teo izay ny momba ny filatsahako fidiana, ny momba ny fampelezakevitra, ny momba ny fikerakerana ny voka-pifidianana sy ny sisa sy ny sisa. Voaresaka ao ihany koa no mahakasika ireo fifanolanana ara-pifidianana rehetra ary tonga eo ny solotenan'ireo rafi-pitsarana izay voakasika amin'izany. Ny dinika atao dia fifanakalozakevitra ary fifampizarana ao anatin'ny tena mangarahara tanteraka no hamoahan'ny tsirairay avy izay olana no sedrainy ny fahitany ireo zavatra olana nipetraka tokony ho arenina tsy vitany resaka ny zavatra tsy mety ihany anefa fa hamoaka ihany koa ny sosikevitra sy ny vahaolana izay heveriny sehatra tsirairay avy fa ho fanatsarana ny zotra-pifidianana eto Madagasikara. Nao mafisy ny afahodiniana avokoa ireo antanan-tohatra rehetra mikasika ny zotra-pifidianana nanomboka tamin'ny filatsahako fidiana, ny fampelezakevitra ary ny fifanolanana mikasika ny fifidianana, entina ihany koa ny vahaolana amahana ireo olana mikasika ny fifidianana ary izay hevitra ivoaka dia horaketina anaty antotan-kevitra iray rehefa vita ny dingana rehetra dia omena ny FFKM sy ny ministera hikarakara ny fokonan-doha ny fekevitra azo. Ireo sosikevitra rehetra ireo olana rehetra nivoaka teo, ireo zavanisy sy marina ny ainana sy misedraina nandritra ny fifidianana rehetra teto Madagasikara nanomboka tany amin'ny fifidianana mbola ny tantanany tao amin'ny ministeran'ny atany sy ny fifidianana izay ny tantanany izay seni efatra izay dia avoaka eo avokoa. Izay zavatra rehetra ivoaka eo na ny olana na ny sosikevitra na ny vahaolana dia horaketina ao anatina antotan-kevitra iray ka haroso ho ampahafantarina ny voaka malagasy rehetra ho haroso ho eny ampelatana ny FFKM izay hitantana ny fokonan-doha-pirenena ho avy ary ho haroso ihany koa eo anoloana ny fitondram-panjakana izay tokony andraikitra voalohany amin'ny fanamboarana ny lalàna fehezan-dalam-pifidianana vaovao hitondrantsika any amin'ny Repoblika Fahady. Akoatra izay ao anatin'ny fikarakarana teknika amin'ny fanovana tanteraka ny lisitry ny mpifidy moa ny Voamera Malotena misana ny fifidianana nambarana ministry ny atitany afana efa mizotra miandalana aza ny fisoratana anarana biometrika amin'izao fotoana dia heverina fa mety tsy ho vita mandra-pahatonga ny fitsapakevim-bahoaka izany. Tsy maintsy afara amin'ny fifidianana ny dingana rehetra narahana ho ny fanazavana no marian'ny ministry ny atitany fa mety tsy hahatratra ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy ny fanoratana anarana biometrika. Ataontsika hoe ireo fakana ny hevitry ny vahoaka voalohany angamba mety ilay refonte liste électorale ianga avy amin'ny refonte io satria mila fotoana lava ny fanaovana an'io mbola misy ny asa maromaro samihafa izay tsy maintsy tanterahana volana maromaro zany vao vita io ka raha ilay enrôlement biométrique mety tsy ho tratra zany ilay izy mety tsy hahenka an'ilay mpon'ilay mpifidy rehetrarehetra izay vinavinaina any amin'ny 12 tapitrisa any dia zay no mahatonga an'ilay hoe tsy maintsy tonga dia hirosoana le refonte na liste électorale zany mba rehefa vita ny concertation nationale vita ny fandrafetana n'ireo rejateny rehetrarehetra avoaka ny fekevitra rehetrarehetra na avoaka ny concertation nationale dia afaka mirosotsika amin'ny fitsapakevim-bahoaka zay zany. Mbalo tena tanteraka ny fokonan-doha am-pirenena miankina amin'ny fekevitra aorian'ny fokonan-doha no amantarana ny rafitra hitantana ny fanomanana ny fifidianana.
ny concertation nationale dia tena maleo tena ary andinika lalina nireo zavatra rehetrarehetra ireo a dia any zany tsika vao mahita hoe inona no tapaky ny concertation nationale ao momba ny hoe iza no hitantana ny fifidianana sy ny rehetrarehetra fa zay fotsiny dia mieritreritra hoe tsy maintsy mifara foana eo amin'ny fitsapan-kevi-bahoaka dia na élection inona zany élection constitutionnelle dia tsy maintsy isy fifidianana zany dia tsy maintsy homanina ny listra ahafahana miatrika an'izay fifidianana zay zay zany nosokafan'androany tetỳ amin'ny CCI vato ny atrika asa savaranando hifanankalozan-kevitra mialohan'ny fikoanandoham-pirenena mikasika ny fanavaozana ny didy mandalana amin'ny feno fifidianana eto Madagasikara aritra 3 andro zany aka hifarana ny 30 Mey na 24 avy izao. Ravatomanga no lavy ny fitsarana tapony ao amin'ny Nosy Maurice ny fangatahana nataon'ny mpisolo vavy ny amin'ny famerenana ny fandiniana ny fahafahana vonjimaiky any mamy Ravatomanga voalaza fa ahina ny mety antsirana ity mpandrara malagasy ity io ihany koa ny mety sy ny fanerena vavolombelona sy fanovana pirofo ka mety anakorontana ny fanadiadiana isan'ireo malagasy mpanefoefo indrindra i mamy Ravatomanga manana kaonty amina banky maro sy fananana maro any ivelany tenany toy ny any Frantsa, Seychelles, Dubai ary Îles Vierges Britannique. Nanomboka ny 3 Desambra 2022 no tanana amponja vonjimaiky eo amin'ny fonja Melrose ao Maurice ny tenany ary izao mbola hotazonina amponja izao mandra-pahavitany ny fanadiadiana sy ny fitsarana azy. Nambarany mpitsara moa fa ara-dalàna ny fanapakevitry ny mpitsara voalohany nampiditra azy amponja. Lafumbavao hafa tanteraka kosa indray nahazo ivitoerana azon'ireo mpianatra mamorona asa ny université amin'ny alalan'ny Unipod, Université d'Innovation Pod izay notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany teny Tsimbazaza. Tetikasa izay mikendry ny ampiroborobo ny famoronana maitso nomerika ary ny fandrarana eto amin'ny kontinanta afrikanina. Natokana ho an'ny tanora ahafahany manao fikarohana, mandrara ary mikirakira teknôlôjia vaovao. Tanjona ny anaovan'ny fikarohana ny amin'ny université ho lasa tetikasa mivaingana ho an'ny tanora malagasy hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena mihitsy. Fanampanazavana. Tsy afa-misaraka amin'ny fanatontoloana ny vanim-potoana misy ankehitriny. Fototry ny fampandrosoana maritra ny famoronana ary andriankina ny fikarohana ny teknôlôjia ho ny filohan'ny delegasiona manokana eto Antananarivo renivohitra nandritra ny fitokanana ny tetikasa Unipod teny Tsimbazaza. Fitaovana iray afaka ampiroborobo zany Unipod tsy ho an'ny tanora ihany fa ho an'ny hoavy sy ny firenena iray manontolo mihitsy. Amin'izao vanim-potoana izao dia miankina betsaka amin'ny teknôlôjia, ny fikarohana ary ny famoronana ny tena fampandrosoana maharitra ary izany indrindra no mazava-dehibe ity ivitoerana sehatra iray anabiazana anofanana ary ampivelarana ireo tanora ho maty. Tetikasa iarahan'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, ny ministeran'ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina ary ny PNUD manatanteraka ny Unipod izay toeram-panofanana sy fanohanan'ireo tanora mpamorona sy mpandrara. Ahitana laboratoire 4 ao anatiny ka nisan'izany laboratoire momba ny farina tatsaina artifisialy, prototype robotika sy ny IA, ny fanavaozana stratégique ny Green Tech, ny Agri-Food ary ny fanohanana ireo tetikasa ahafana mamatika azy ho asa. Everiny fanjakana ny aparitaka ny modely Unipod manerana nosy. Mbola vitsy ny fikarohana avaky ao asa, mbola vitsy ireo fikarohana hoentin'ireo mpianatra université maro ka tonga mipaika any amin'ireo orinasa izay efa misy eto Madagasikara. Dia izay ihany koa no fanamby lehibe ho antsika. Ny siny izay fikarohana izay tonga ho an'ny sehatry ny asa. Tsy mbola ampy ihany koa ny fifandraisana sy ny fikarohana amin'ny sehatry ny industrialy. Dia ireny vokatra ireny, ireny tetikasa, ireny vinavina ireny no entintsika makato amin'ity Unipod ity dia fiara-miasa miaraka amin'ny sehatra tsy miankina ihany koa, miaraka amin'ny syndicat ny industrie eto Madagasikara ho any amin'ny sehatry ny asa. Mbola ambany ihany koa ny fanomezantsika lanja ny fahalalana sy ny haivao na ny hoe innovation. Dia izay no hoentintsika ato, izay no fikarohana ato amin'ny Unipod. Izany indrindra no mahatonga ny Unipod hoe toerana iray stratégique ho vahaolana manan-danja ho an'ny fampandrosoantsika ity firenena ity.
manoloana io tsy tokony hijanona amin'ny famokarana diplôma intsony université fa mamokatra vahaolana mivaingana ho an'ny fampandrosoana ny firenena hoy kosa ny ministry ny fampianarana ambony tsy afaka hijanona amin'ny famokarana mémoire thèse na publication scientifique fotsiny isika fa tsy maintsy mametraka fanontaniana lehibe hoe atao inona moa ireny voka-pitsaroana ireny atao inona ireny fahalalana vokarintsika ireny mitakezaka izany mitaky fanovana fomba fanao ary mitaky fitantanana vaovao sahi manofy sahi mamorona sahi manandrana sahi manangana sahi manovo aza morakivy ho anareo mpampianatra sy mpikaroka kosa toizo ny fampitana fahalalana ary avadio vahaolana ho an'ny vahoaka malagasy ny fitsaroana ataontsika rehetrarehetra ary ny fahalalana ratovintsika mpianatra koa dia tokony vahaolana ho an'ny malagasy tsy mamokatra diplôma fotsiny fa mamokatra vahaolana ho an'ny firenena siatra nasionaly voalohany ho an'ny famokarana nomerika ny unipod mikendry manokana ny azony tanora manao fikarohana mandrara ary mikirakira teknôlôjia vaovao azo verina ho siatra lehibe anosiana ny fanavaozana ho an'ny tanora malagasy zany ho nisy olo tena maritry ny plus reto Madagasikara tetikasa izay manome lanja ny fanajana ny tontolo iainana no ny fotodrafitrasa mampiasa angovo azo avy amin'ny masoandro. Cette infrastructure deviendra également dans les prochaines semaines un site pleinement éco-responsable grâce à un système solaire de 71 kW crête, illustrant notre engagement collectif en faveur du développement durable et de la souveraineté énergétique. Notre ambition est claire, donner aux gens les moyens d'agir, agir pour construire l'avenir, renforcer leurs compétences et développer leurs projets, agir pour leur communauté en apportant des réponses adaptées aux besoins locaux et agir pour Madagascar en contribuant une économie plus inclusive, plus innovante et créatrice d'opportunités pour tous et toutes. Fototry ny fahaleovantenany pirenena ny fampianarana ambony ny fikarohana ara-tsiansa ary ny fanavaozana ara-teknôlôjia hoy kosa ny filoha ny fanavaozana ny repoblika ny Madagasikara manova ny fifandanjany eran-tany ankehitriny ny faniratan-tsaina artifisialy ny robotika ny teknôlôjia maitso ary ny toe-karena nomerika ka hitarin'ny sainy maro indrindra ny tanora amadika ny fikarohana ho asa ary vahaolana ho an'ny firenena mila mamokatra vahaolana ho azy manokana raha teo ny firenena mba tsy ankinana amin'ny hafa ary ananana ny fiandrianana ireo firenena mafeny ay vao no hitarika ny toe-karena rampitso ny hafa kosa anaraka fotsiny ihany ny fahaleovatena dia tsy resaka sisy tany ihany fa eo koa ny fahafahantsika mamokatra ny vahaolana ho atsika ny fanovana ny hevitra ho lasa orinasa ary ny famoronana sanda eto an-toerana ho an'ny vahoaka atsika mila manokatra ny lalantsika manokana isika mila manarina ny toe-tsaina miandro tolorana ary mila miomana sahady ny fiatrena irery ny ho avy tsy tokony hijanona any anaty laboratoire sy tranomboky itsony ny fikarohana fa tokony hivadika ho orinasa hanatsara ny fambolena amokatra start-up ary hanatsara ny fiainana andavanandro ny malagasy tsy mijana ho an'ny tanora ihany fa natao amin'ny fandriana ny tontolo université sy ny sehatra ara-toe-karena ny unipod amin'ny fanakaiky ny université ny mpikaroka ny mpianatra ny orinasa vao misandratra ary ny sehatra tsy miankina afaka manova ny hery ara-tsaina ho motery fampandrosoana zany ary fitaovana nehoana ny talenta ny tanora ihany koa fanotanterahina androany atrikasa famerenana sy fanombanana ireo asa niarahan'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasana anao tamin'ireo mpiara-mombona antoka ara-teknika sy arabola ny fanindran-dalana tamin'izany ihany koa ny fanehoana ny drafim-pampiarana stratejika 2024 7 ka nampahafantarina nandritra izany ny vina sy ny politika mpampandrosoana entin'ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ny fanombanana ireo zava-bita nandritra ny taona 2024 ary nanehoana ireo laharam-pameana amin'ny alalan'ny plan d'action stratégique 2024 7 fanadiadiana eo amin'ny riantsary ny tahiriny
Aztamaika ary tafiditra ho isan'ireo laharam-pahamea ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ao anatin'ny drafim-pampiarana 2024 7 ny rafitry ny fampianarana amin'ny ankabeny ny fanamafisana ny fanofanana ny mpampianatra ny fijerena manokana ireo olona manana fahasembanana ny fanatsarana ny fotodrafitrasa sy ny fampitaovana ary ny fampitomboana ireo toeram-panofanana eto amintsika. Matoa sahirana dia tsy omena sehatra ny fanofanana arakasa ho an'ny tanora matoa be tsy fananana asa dia tsy niopana koko tany amin'ny fanomezana asa ny fanjakana atra amin'izay fa amin'ity fanjakana ny fanavaozana ity zany dia nanao an'izay laharam-pahamehana ho an'ny tanora sy ny fanana asa zany ahafahan'ny firenentsika mamokatra satria ny tanora maro anisa dia raha loatra raha amiraina izay fananana asa sy ny fanofanana izay ahafahan'ny tanora tonga dia miatrika asa avy hatrany ary indrindra fa mamorona asa avy hatrany. Miatrika fanamgoavana ny ministera ankehitriny na eo azy ireo heverina ho sakana teo aloha azo tsapaitana ny ezaka sy ny asa vita raha ny tombana natao tamin'ny taona 2022 tsy mijanona hatreo izany fa mitohy hatrany manoloana ireo viana sy politika mpampandrosoana efa nomany ministera fa ho tanterana amin'izao fanavaozana izao. Dia mino isika fa raha 2 mois be da be ny vita ny fanokafana établissement ny recrutement ny fanatsarana ny fampianarana ny fanafanana dia io moa zany mena hoe maika moa zany fa heritaona na roa taona na mihoatra dia mba hoe mba isy mba varoka sasarana mba fijerevana ny taranakitsika ity fanabeazana ara-teknika sy fanana arakasy ity izay hatramin'izay tsinotsiniavina natao tsinotsinona fa mity kosa zany dia anaovantsika defy mba ity ny ministera voalohany olohany mba olohany zany hosangana ho an'ny fitsindrovana ny taranakitsika zany sy ny fampianarana akapobeany eto Madagasikara. Manao laharam-pahamehana ny fampandrosoana ny setry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa eto Madagasikara ny fitondram-panjakana. Zava-dehibe araka izany ny fampiraisana ny ezaka ataon'ny fanjakana sy ireo mpiary mombonantoka mba ahafahana mamaly ny filantsenana asa sy manatsara ny kalitaon'ny fiofanana omena ny tanora malagasy. Tsy ampy ny entomana ny ministera ahafahana manao ireo asa saingy mahavelom-boly kosa ny fanampiana sy tantsoroka ataon'ireo mpiara-mombonantoka vokatry ny adisika sy fifandraisan-dahatra samihafa natao. Olona zareo zany andray anjara amin'ny fanampiana ny budget ny ministera inga io tsy ho ampy foana io fa rehefa tena mpitantana ianao dia tsy tokony olona fotsiny amina ika budget sy nomenanao fa mitady mpiara-mombonantoka ianao ohatra zao atao zao zany mba manampy ary rehefa manana programme ianao maresy lahatra azy na projet maresy lahatra azy dia tonga ry zareo ohatra amin'izao dia manampy zany ao anaty. Nisy androany atrikasa no tanterany eto anivon'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa teny Ampeflo niarana tamin'ireo mpiara-mombonantoka ara-teknika sy arabola izay mikendry ny fanamafisana ny fiara-miasa sy ny fandrindran'ireo hetsika rehetra anatrarana ny tanjony. Nampahafantarina sy nasiona andritra izany ihany koa ny drafim-pampiarana stratejika 2022 7 ny rafitra fanatanterana azy ny fanangonan'ireo sosikevitra sy fanamariana avy amin'ireo mpiara-mombonantoka ary ny fametrahana fiara-miasa vaovao amin'ireo tetikasa ho tanterana miaraka amin'ny ministera izay tafiditra ao anatin'ny fampitanterana ny politika kabeny fanjakana ho an'ny fanavaozana. Nosoniavina omaly 7 Mei 2022 tao Congo Brazzaville nandritra ny fivoriam-be isan-taona fanao ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana ny fifanarana famatsim-bola mitentina 20 tapitrisa dolara ho an'ny Madagasikara. Atokana hanoanana ny andian'ny faharoa amin'ny fandarana asa fanamafisana ny fitantanana arabola sy ny fiatrana ara-toekarena io famatsim-bola io. Tafiditra ao anatin'izany ny fanatsarana ny fitantanana arabola sy ny fampitombona ny fidiram-bola anatiny, ny fanamafisana ny mangarara sy ny ady amin'ny kolikoly ary ihany koa ny fanatsarana ny tontolo ny fandrarana sy ny fisarena fampiasam-bola. Ankoatra izay dia isy ihany koa ny fanohanana ny sehatry ny angovo sy ny fanitarana ny herinaratra eny ambanivohitra. Araka ny fanazavany teo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola dia noho ireo vokatra tsara azo tamin'ny fanavaozana ny fitantanana araketra sy ny paikady nasionaly amin'ny ady amin'ny kolikoly hatramin'ny taona 2022 no nahazon'i Madagasikara izao famatsim-bola andiany faharoa izao. Vaovao ny sosialy kosa indray no ny fahasimbany eo anivon'ny toby famokarana herinaratra ho an'ny tambazotra iray san'Antananarivo dia nirosoana ny delestage ny fandimby ho ny teo anivon'ny Jirama. Vinavinaina iverina amin'ny laona nefa ny herinaratra rampitso araka izao fanazavana manaraka izao.
misy ny tsy fahatomboanana androany ary teo amin'ny groupe ny 5 million zany ao Mandrosinja izay manana tanjaka 9 mégawatt. Izy io moa zany dia efa tamin'ny maraina no nisy fahasimbana izay novinavinaina hoe hotratra alohan'ny pointy androany ariva sainga tsy tratra ilay fanamboarana noho izany dia misy ny fikorotanana eto anivo ny tambazotra resana Antananarivo vokatr'izay dia voatery ny roso tamin'ny fanapahana ny fandimby na ny délestage tournant zany eto anivon'ny Jirama. Izany dia noezahana ho faran'izay foy izany hoe natao eo amin'ny atsasakadiny eo zany isaky ny fahatapahana. Vinavinaina ho vita raha pitso alohan'ny pointy izy io rehefa natao ny tombatombana rehetra ary efa miasa andro sy alina zay eo amin'ny 5 million manamboatra izany fahasimbana izany. Tonga dia mamerina ny fialatsiny izay noho izay fikorotanana izay dia misaotranareo amin'ny faharetana. Ivadika lafim-baovao hafa isika misedra olana goavana manoloana ny tsy fampiny akora fototra ny famoahana entana ny ivelany ny resaka lalam-barotra ireo mpamorona sy mpanao asa tanana malagasy raha nambarany filohan'ny FIPIAMA fikambanany mpivarotra ara malagasy etsy amin'ny diga Ambohitrimanjaka tokony hisy politika mazava amin'ny fampiroboroboana ity sehatra ity ka mba ny tena malagasy no hisitraka tombony amin'izany fa tsy ny vahiny ho ny fanazavana fanamby goavana hatrian'izy ireo ny fampitaovana ny birao ny fametrahana toerana fakanaina sy toerana fidiovana eny an-toerana ho fanamarihana ny 30 taona n'izy ireo ny fikambanana ka iantsony izy ireo ny malala-tanany fanadiadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Tahiriniana. Malalaka ny tsena ny asa tanana malagasy tsy afaka mamaly ny filan'ireo mpizahantany anefa ireo mpanao asa tanana manoloana ny tsy fisiany akora fototra toy ny andramena ny rofia ny vombona sy ny sisa miankina amin'ny akora fototra trany ny vokatra ataon'ny mpanao asa tanana kanefa mampitarain'ireo mpisehatra ny tsy fisiany tokony isy politika mazava ny amin'ny fampiroboroboana izany azon'ny malagasy tombony fa tsy ny vahiny hatrany no ahazo vahana. Tsy misy vazaha mihitsy na vahiny etsena ka hividy kesika fa bois de rose na palissandre na bois de pain na notedavina manana politika mazava ny fanjakana mba hanana politika mazava amin'ny famezana akora fototra ny asa tanana fa mangalatra amin'ny mpanao asa tanana vao manana akora fototra ohatra palissandre bois de rose bois de pain mangalatra amin'ny mpanao asa tanana raha tena raisina amin'ny tena satria rarana eto amintsika eto amin'ny tany firenentsika zany azo mampalaza ny Madagasikara zany. Ny rofia efa lasa amin'ny vahiny ny vato ny premier pisoa efa lasa amin'ny vahiny tsisy politika mazava omeny fanjakana ho an'ny mpanao asa tanana dia matitsika ho an'ny milatsika fifaninanana fa tokony tsy ahondrana ny akora fototsika satria ny akora fototsika qualité tokony tsy ahondrana fa ahodiny eto dia miasa daholo ny vahoaka malagasy. Anisan'ireo sehatra mampidibola vahiny betsaka ny asa tanana malagasy ankoatra ny tsy fampiny akora fototra olona hafa ihany koa ny famoahana ny entana ny ivelany sy ny resaka lalam-barotra. Antondrogoavana no manimba ny asa ataon'izy ireo dia ny krisy politika sy ny krizy ara-pahasalamana saingy tsy isan'ireo laharam-pamian'ny fanjakana anka tsy misitraka ireo fanampiana manoloana ny takaitra samihafa vokatr'izany izy ireo. Ary rehefa simba ny mpanao asa tanana amin'izay tsy mba misy vaso azo amin'ny fanjakana hoe inona nanarianana ny mpanao asa tanana. Ny mpanao asa tanana nefa dia anisan'ny mampiditra vola be devise indrindra ho an'ny firenena. Raha tsy hiteny sifra fotsiny hoe ngamba tsy azoko atao no miteny sifra fa ny devise miditra eto Madagasikara dia avy amin'ny mpanao asa tanana fambolena fiompiana jono dia ny asa tanana reo ray ireo satria avy amin'ny tanana daholo ny zavatra rehetra kasaina amin'ireo ka dia manao antsoavy amin'ny fitondram-panjakana zay mba jerena manokana amin'izao fanavozana izao indrindrandrindra fa amin'ny akora fototra. Mahaliana ny maro ny asa tanana malagasy tsy mitsahatra mikarokatrany ireo mpiantsehatra na ireo azy ireo olana trehiny manomboka liana amin'ny arenany ihany koa ny malagasy ankehitriny na mbola ireo vahiny aza no tena manjifa azy. 30 taona nijoroany izao ny FIPIAMA eny amin'ny dingy Ambohitrimanjaka sedra maro no natrehina ka fanampy-goavana nanamariana ny fankalazana ny fampitaovana ny birao ny fametrahana toeram-pialan-tsasatra sy ny toeram-pidiovana eny an-toerana. Mananika ny 20 tapitrisa ariary ny vola ilaina anatanteran'izany ka iantson'izy ireo ny malala-tanana rehetra. Efa miazakazaka ny teknôlôjia
dia tsy nananany birao ny fampitaovana matonony hoe ordinateur izany mety ho jiro mety ny imprimante hitehirizana an'ireo rakitra rehetrarehetra eto amintsena dia zay le hoe asa tanana malagasy mampivoatra ary mampiray ka izay fivoarana izay no anisany nanaovana an'izany vinana asa fampitaovana izany. Ny makasika ny arrêt de repos ndray dia maro ireo vazaha hoe mba te hipetrapetraka, maro ihany koa ny ivelany na izay samy eo amin'ny tsena na ny olona mandalo eny aminay mba te hipetrapetraka dia nanana vina ihany koa izay hoe andao anangana arrêt de repos sady ho fampandrosoana ny toerana, ho fampandrosoana indrindra le goavana lehibe indrindra dia le bloc sanitaire na hoe trano fivoahana zany satria raha misy ny olona mifamezivezy ny amin'ny maha olona dia ilaina tokoa izany zavatra izany satria 30 taona ngarangidina izay tsy nanana an'izany. Asa tanana malagasy mampivoatra, mampiray no teny faneva ny fimpiama no marina tamin'ny alalan'ny fitombavaka ny fanamarina 30 taona nijoroany. Pejy ny finoana anisan'ireo fety lehibe indrindra eo amin'ny finoana silamo ny Eid al-Adha na fetin'ny sorona. Fankalazana iray maneho ny finoana sy ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra ho fahatsiarovana ny fahavononan'i Ibrahima na i Abraham hanao sorona ny zanany araka ny didin'Andriamanitra. Fotoana namafisana ny firaisan-kina sy ny fifambozarana eo amin'ny fiarahamonina ny Eid al-Adha nankalazaina manerantany isan-taona zany ary miovaova ny daty satria manaraka ny tety andro silamo. Fanampanazavana entinarysisy karazafy eo amin'ny sariny Mateo Prince. Nankalazaina ny 17 Mei ny Eid al-Adha na fankalazana ny sorona ho andro mpino silamo manerana ny Madagasikara. Atsehivina amin'izany ny sorona nataon'ny mpaminany Abrahama sy Ismaël izay heverina ho mariky ny finoana sy ny fanekenan'Andriamanitra. Nanamarika izany ny mpino silamo ho atetsy amin'ny moské Palestina 67 hektara andrefana mitondra hafatra momba ny fifampizarana, ny fihavanana ary ny fanompoana ny fiarahamonina ny Eid al-Adha hoy ny filohan'ny Abosoary Saïd Arsène. Tsy ny hoe fahasoavana fa ny firarany fahotana raraka tahaka ny le amaroan'ny isan'ny volony zavatra tapanao zany hoe rehefa mamonombo zany anao bebe kokoa zany ny fahotana raraka amin'izay no nanao mamono bengy. Ny fahotana no miraraka no miala anatin'izany fahotana miala ny fahotana zany le olona nge tena fahasoavana lehibe raha fanao zany na afaka daholo fahotanao tanatiny mitovy amin'izay isan'ny volony omby zay angambany tena fahasoavana lehibe azonao ka mazotoa manao sona matetika atsika mpiarabelona. Mitady hatrana izay mahasoa sy mampandroso ny firenena ny mpino silamo manerana ny nosy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fandraisana anjara amin'ny fiainam-pirenena amin'ny finoana silamo dia mizara telo ny hena azo avy amin'ny sorona ho an'ny ankohonana, ho an'ny havana sy ny manodidina ary indrindra ho an'ireo sahirana omby raika amin'ny 20 sy 90 mahery no novonoina ho an'ny fikambanana Ahmadiyya avy amin'ny mpino silamo. C'est la fête Abraham, donc c'est pour partager les viandes des animaux. C'est après le pèlerinage à la Mecque. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous on a égorgé 51 bœufs. Donc il y a plus de 200 chèvres, mais c'est demain pour demain. Donc nous souhaitons partager à 6000 familles. Donc on a commencé et par la grâce de Dieu. Donc c'est pour partager notre amour et la paix avec tous les citoyens, avec tous les entourages. Tout le monde soit invité et participer dans la fête. Mikasika ny disadisana izy teo amin'ny mpino silamo teto amin'ity toerana ity kosa dia nambaran'ny mpino tao an-toerana afa efa nivoaka ny didim-pitsarana milaza fa osika sy fampiasana osika no nisy ka nazahoany Sheikh Abdoulad Sazy miantona roa taona sy fandoavana lamandy. Efa misy andian'olo ao voakarama mitondra ho anaran'ny silamo tia mpiditra korotana foana eto Madagasikara fa ny fanjakana eo anivon'ny gouvernemanta toujours tsy mety tonga saina tsy fantatro na misy lalandririnina ny ao arakolikoly fa isaorako ny fitsarana malagasy ny eo anivon'ny fitsarana
efa tonga saina, efa mahatsapa ary nahita pirofo eo anatrehan'ny lalàna velona fa misy olona mitondra statia izazy defo misandoka ho président Silamo ny eto Madagasikara. Fa izay sonity izay miisa 6,700,000 lazaiko eto 6,700,000 sonity. Fa raha tsy mandrava nanome nanao soniany récépissé ma-ara-dalàna ny fikambanany Silamo malagasy. Aritra efatrandro ny fankalazana ny sorona ho an'ny mpino Silamo nanomboka omaly ary farana ny sabotsy 30 Mey rehefa maty masoandro zany azo atao tsara ny manao sorona ondry na omby araka ny fanamariana ho mariky ny fifampizarana sy ny fanonerana ny fahotana vita. Firenena Afrikana efatra no aneho ny talentany sy ny fahaizany ao amin'ny sehatry ny gastronomia ao anatin'ny International Catering Cup 2024 sélection Afrique. Hoiviny ahitao ara-tsakafo afrikana ny Madagasikara ny 13 sy 14 Jona 2024 mandritra ny fifaninanana ny raisam-pirenena ampifondronana ireo chef sy matianina avy amina firenena maro. Narcisse Karazafy, Mathieu Prinsiatra. Samba no andray fifaninanana lehibe momba ny gastronomia Madagasikara sy ny faritra ranomasimbe indiana firenena afrikana efatra no ifaninana mandritra ny hetsika International Catering Cup 2027 dia Côte d'Ivoire, Gabon, Maurice ary Madagasikara ifantoka amin'ny fahaiza-manao teknika sy ara-javakanto eo amin'ny sehatra ny haikanto ara-tsakafo ny fifaninanana izay atao amin'ny alalan'ny fanomanana sakafo manaraka ireo fenitra iraisam-pirenena sy ny famoronana sakafo mampiseho ny maha-izy azy ny gastronomie afrikana. Natokana ho an'ny fifaninanana ireo matianina ny 13 Jona izay ahitana dingana teknika maro ho tsarain'ireo mpitsara iraisam-pirenena isokatra ho an'ny be sy ny maro kosa ny 14 Jona 2024 mba ahafahan'ireo mpankafy gastronomia manaraka akaiky ny sehatra sy ny fanomanana sakafo avolenta. Maromaro le izy mila fantatrareo fa ekipa iray zany misy kapitaine sy ny coéquipier dia misy coach. Dia ankoatran'izay zany misy pitsopitsy na détail teknika amin'ny resaka lakozia zany izay lava be raha ho tantarainareo eto no takiana tamin'izareo. Io tsy vitany hoe mahay manao sakafo fa ny namandray an-tsoratra ny fomba fanaovany sakafo raisina koa anisan'ny zavatra compléter an'ilay dossier. Anatrika ny hetsika ireo matianina amin'ny lafin'ny gastronomia fanta-daza maneran-tany miaraka amin'ireo mpitsara iraisam-pirenena miantoka ny kalitao sy ny fenitra takiana amin'ny fifaninanana ho tanterahana eto Antananarivo ny 13 sy 14 Jona 2024 ao amin'ny Novotel Antananarivo ny fifaninanana iraisam-pirenena International Catering Cup 2027 sélection Afrique. Vavao ny fanatanjahantena raha misy ny taranja ara-panatanjahantena mampisongadina ny Madagasikara manerana n'izao tontolo izao dia tsy ambakany izany ny tsipika Kanety be mbola olana goavana nefa ny kianja filalaovana izany raha ny eto amintsika nisy noho izany fiara-miasa teo amin'ny Université n'Antananarivo sy ny solombavamboaka Stanislas Randrianarsoka nafana ny roso tamin'ny fanamboarana kianja vavao manaraka ny fenitra iraisam-pirenena izay notokana n'androany teny antoerana nanangona ny vavao Germain no menjanary sy mbola avatsara. Noho ny tsy fampinireo kianja filalaovana tsipika Kanety be manaraka ny fenitra eto Madagasikara no antony fandraisana andraikitra hoy ny solombavamboaka Madagasikara vao fito amin'ny boriboritany faharoa Stanislas Randrianarsoa tamin'ny fananganana kianja natokana ho an'ity taranja ity. Araka ny fanazavana afaka andray fifaninanana sy hetsika ara-panatanjahantena lehibe mifandraika amin'ny tsipika Kanety be ity borodroma ity. Satria raha ohatra ka tsika taloha mpilalao olona dia tao amin'ny CBT izay andro manalina nisy tao kajo moa nanaovana fito aloha fitokafitasa dia tsisy anaovana bolina tsony. Eny amin'ny lavitra be tena ariva be na manao eny amin'ny fakry eny Itatafika na ary amin'ny station Kambana na eny Vata tsy rehefinao le boakely afany frais sy mitana sakafo dia lavitra be dia nitsiry ny hevitra inona natao izy amin'ny terrain akaiky kely eto. 6 mois vao mivaly izy hoe lasa nareo satria na ny anantaniny dolo teo rehetrarehetra ay zary ny plan inona sy aby ny projet dia nalefanao ny plan sy ny ina misy teo plan zany bakety dia ok ho ary izy
tena zao ny condition de tia tena manaraka zavatra normal fotsiny fa tsy hoe fa namana président na namana ny lehibe sport université fa nandeha ambara tonga ambony hatrany rehetrarehetra de ok de lasa nahazo fotoana antsika renouvelable fotoana eto foana ampiroborobo ny tanàna tsipika nety be sy anome sehatra mendrika ho an'ireo tanora sy ny mpilalao manerana nosy ity kianja eto Ankatso ity hoy ny fanazavana ny nisy tia eto ambony 78 ny ery ambany raha vao miakatra mbola misy ary amin'ny ambany ery amin'ny nak de mitono de mbola misy 570 de izy ndray arakaraka mifanarana satria rehefa anao femme za moa solom-bavamboaka tonga de tenenko azonao tsy ho anao femme marery fa matoa za manao an'ity mandambola ho amin'ny Madagasikara manontolo donc manaika zay organisation ny any fédération na ligue rehetrarehetra azo atsika eritreretana zany satria za mbo fa niatrika amin'ny femme fa nanatrika ihany tamin'ny coupe du monde nanao tany Montréal efa nanatrika tany 10 ans le farany teo misy vera amin'ny femme be be tany koa za hitako ny atsarany tany fa tsy mahina mitazy le izy ka noho zany tsy mahamenatra atsika mampamandray compétition internationale zay andray ny lalao championnat doublette ataony fadimy ka hatramin'ny fafito ny volana jona izao avy hatrany ity kianja vao nitokanana androany eto Ankatso ity raha ny fanazavana lafomba vao hafa nomboka ny telomay no tonga tao Katmandu izy Zary Boka telo mianaka malagasy voalohany nianika ny tendrombohitra avo indrindra maneran-tany dia ny Everest andro faefatra amin'ny fiakarana farany omaly nianga tamin'ny 4 ora maraina ny ekipa avy tao amin'ny tobo fahatelo ho any amin'ny tobo efatra antsoina ihany koa hoe zone de la mort toerana iverina ho iray amin'ireo dingana sarotra indrindra alohan'ny hatongavana eny an-tapon'ny tendrombohitra Everest na izany aza mbola sedra goavana no miandry azy ireo amin'ny ity ahavo 707 metatra miala ny tany ity ny sedratsika mahery vaika sy fanantenana mafy teo amin'ny tongony Race Boka tsy sakana ho an'ny ekipa rehetra nefa izany afa eo ny herim-po sy ny finiavana no osika azy ireo manao indiny tonga somatsara natao amin'ny camp numéro 4 ny ekipa amin'izao fotoana izao 7 metatra ambony tany toerana izay isan'ny sarotra sy adika ho faritra mampidoza satria miaina be ny oxygène ary mitaky tanjaka rabatana sy aratsaina ambony kokoa atraka ny fanazavana mbola mazaka tsara ny vatana sy ny tongotra iray sy Siraj Alexandre Boka raha ny fantatra dia anomboka amin'ny dingana faramparany sy sarotra kosa izy ireo rehefa avy eo manomboka amin'ny 10 ora alina indroa amin'izao izy telo mianaka no nianika ny Everest tamin'ny herintaona toy izao ny voalohany saingy noho ny toe-pahasalamana dia voatery no hijanona antenantenan'izy ireo ankoatra ny mahafanatanjahantena sy ny fitiavan'izy telo mianaka mianika ny tendrombohitra dia fanambo manokana ho azy ireo ny hatongavan'ny sainam-pirenena malagasy eny an-tapon'ny Everest sy noho izy ireo hoe malagasy voalohany tonga tendry anehoana amin'izao tontolo izao fa afaka miatrika fifananana goavana tahaka izao ihany koa ny malagasy. Maresaka avy any ivelany Matomaly no nidaroka nabakabaka nataon'ny Israely tao Gaza ny lehiben'ny sampana amin'ny tampiadiana vaovao ny Hamas Mohamed Ode araka ny vaovao amin'ny tompon'andraikitra tao amin'ny hôpital Gaza dia olona 5 no indray namono ainy nandritra nidaroka ka nisanjany vadiny Mohamed Ode sy ny zanandro ary ny vehivavy iray hafa fanampanazavana tapabolana tao atriny nafatesan'ny lehiben'ny Hamas teo aloha maty noho nidaroka nabakabaka nataon'ny Israeliana tao Gaza ny lehibe vaovao ho an'ity sampana amin'ny tampiadiana ity araka ny vaovao nambaran'ireo tompon'andraikitra eny amin'ny hôpitaly tao Gaza dia olona 5 no fantatra fa namoniny ainy nandritra io fanafiana io ary anisan'ireo maty ny vadiny Mohamed Ode sy ny zanandroa ary vehivavy hafa iray na dia efa nisy aza ny fampitsarana ny ady talohan'ny fankalazana ny Eid al-Adha izay iray amin'ireo fety lehibe silamo dia tanjon'ny Israely ny ampitsarana ny fifehezany Hamas ao Gaza hoy ny ministra israeliana izay ndesaka ihany koa ny momba ny famondrana ireo mponina sy ny mety hisian'ny fifindramonina an-tsitrapo hiala ao Gaza raha ny fantatra fehezin'ny Israely ny 10% ny Gaza ka anisan'izany ireo toerana fivoahana sy fidirana rehetra etsy ankilany kosa nefa ny ankamaroan'ny mponina ao Gaza dia mbola mifantoka eny amin'ny morontsiraka avokoa araka ny tarehimarika navoakan'ny ministera ny fahasalamana ao Gaza dia Palestiniana mahery ny 700 nefa namoniny eny hatramin'ny nanombohan'ny fampitsarana ny ady tamin'ny volana Oktobra lasa teo. Nilaza koa Israely fa valy ny fandikan-dalàna nataony Hamas sy ny fandrahonana mahazo ny miaramila ireo fanafiana ireo. Na dia izany aza nefa nilaza ireo tompon'andraikitra ny fahasalamana Palestiniana fa sivily maro no namoniny eny
nandritra ny fifandonana. Fantatra ihany koa fa miaramila israeliana efatra no namoniny ainy nandritra ny siny fifandonana tao Gaza io. Ny momba ny Blood Falls sy ny tany manga lafo indrindra eran-tany ireo ndriano hafakely entana amintsika amin'ny tiany ity araoary. Tranga voajanahary hitany Antarctique eo amin'ny glacier Taylor ny Blood Falls. Araka ny anarany, rano mena tonon-drano mikorina avy ao anaty ranomandry ka mahagaga ny olona hatramin'ny nahitana azy voalohany tamin'ny taona 1970. Any amin'ny faritra mangatsiaka sy maina indrindra eto an-tany misy azy. Tsy raha akory ny loko mena fa vokatry ny fer na vy ao anatin'ny rano. Misy rano masira be sy manan-karena fer ao ambanin'ny glacier dia rehefa mivoaka ny rano ka mifandray amin'ny rivotra, izany hoe mifangaro ny oxygène sy ny vy dia lasa mena. Mitovy amin'ny arafesina ka izay no mahatonga azy ho mena toy izao. Tena zava-dehibe amin'ny siansa koa ny Blood Falls ny amin'ny fahitana mikroba velona ao amin'ny rano io na dia tsy misy hazavana sy oxygène azy. Namoaka briky tany manga misy ny anarany ny orinasa mpamokatra la mode suprême tamin'ny volana septambra 2024. $30 manodidina ny $2.3 no namarotana ny tsingany iray tamin'izany. Ary fotoana fohy dia lany ireo vokatra rehetra. Taorian'izay, namidin'ireo olona nividy azy tao amin'ny suprême tamin'ny internet indray ireo vokatra ireo ka tafiakatra hatramin'ny $10 mahery. Izany hoe manodidina ny 4 tapitrisa mahery ny vidiny tamin'ny fotoana tena nampalaza azy. Toy ny briky tany manga rehetra ihany, saingy ny mampiavaka azy dia ny fisian'ny soratra hoe suprême eo aminy fotsiny. Lasa ohatra malaza eran-tany ity raharaha ity satria nampiseho fa rehefa tena malaza ny marika iray dia mety ho lafo be koa ny zavatra vokariny. Eny fa na dia zavatra tsotra sy heverina ho tsy misy dikany aza. Hatramin'izao dia voalaza fa mbola misy mivarotra sy mividy any amin'ny eBay sy ny StockX ity briky tany manga misy soratra suprême ity. Hatreo ny fiarana tombo-kilasy Tongoavy mankasitraka fiainana nanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany, mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.